Hi guys! Satria be dia be ianareo liana amin'ilay fianarana manonona ny prononciation dia falindray androany izara teknika kely fanononana ny litera T amin'ny teny anglisy be dia be moa ny karazana T amin'ny teny anglisy fa izara anankitelo aminao fotsiny androany. Izay inoko fa anova ny prononciation anao indray zany. Voalohany ny normal T. Zany hoe ny T normal. Tsika zao rehefa miteny T miteny malagasy ohatra zao aka teny isika hoe teny. Dia nefa ho an'zareo amerikana tsy ohatran'izay ny T fa ohatran'ny somary misy rivotra zay T tsy hoe tsa tsy ohatran'ilay sangisangy hoe tsompo fa T tsy tsu be zany fa T. Izay ny voalohany normal T. Ijery ohatra resika time. Tsara kokoa zany mihaino an'izay noho ilay hoe time. What time is it? What time is it? Teacher. Zany ohatra somary misy rivotra kely. Teacher. Raha ataonao ohatr'izao ny tananao dia tokony aheno rivotra zany ianao. T. Ohatra ny koa 10. Today. Repetition. Hiditra indray isika amin'ny stop T. Izany hoe tsy teneninao hatramin'ny farany le T. Raha miteny T zao ianao dia T. Fa arak'izay zao stop T izay dia tsy teneninao hatramin'ny farany le T zany fa ohatran'ny hoe mijanona. Tsy avoakanao zany ilay rivotra iny fa mijanona miantona eo ny lelanao. Ohatra mba ahafahanao mahazo azy kokoa. That. Tsy that fa that. Ohatran'ny hoe tady teny ianao nefa tsy teny. I don't want to talk about that. Outside. Tsy outside fa outside. Fitness. Tsy fitness fa fitness. Izay momba niny ary farany ny flap T. Izay anisany mampanontany anareo hoe ohatran'ny ahoana no tena fanonana azy dia efa maninona izy no tonona ohatran'izay. Raha somary azavaiko kokoa dia ny flap T ilay ohatran'ny hoe ra. Tsy haiko hoe mitovy amin'ny arantsika malagasy fa izay ra. Tsy ra, tsy da fa ra. Ohatra hoe better. Ra, r. Dia ampiasaina izy io matetika rehefa ohatra ka doublé ilay T, zany hoe mahita T anankiroa zany ianao, ohatran'ilay better teo. Ohatran'ny koa zao double T hoe little. Ankoatran'izay dia ampiasaina koa ny flap T rehefa ohatra ka ilay T mipetraka eo anelanelana voyelle anankiroa ka tsy mipetraka eo amin'ilay voyelle faharoa ilay tsindrim-peo, satria misy ihany koa natao hoe tsindrim-peo anatina teny anankiray. Ohatra zao hoe potato. Ilay tsindrim-peo zao amin'ilay T dia izay nahatonga ilay izy tsy re fa T. Potato. Any amin'ilay ro no misy flap T satria izy mipetraka eo anelanelan'ny A sy ny O. Potato. Ohatran'ny koa ny letter satria ny T to mipetraka anelanelan'ny A sy ny E. Water. Ohatran'izay hatrany. Dia possible ihany koa izy ohatran'ny hoe teny anankiroa samihafa ilay izy fa afaka ataonao izay raha izany koa. Ohatran'ny hoe get up. Ny T to anelanelan'ny E sy ny U dia izay nahatonga anazy raha. Ohatran'ny hoe I get up at 6 a.m. Every morning I get up at 6 a.m. Get up. Not at all. Eo ihany koa zao mampiasa ilay flap T satria ny T anelanelan'ny O sy ny A. Dia izay indray no prononciation na fomba fanononana amerikana moa zany resakintsika eto tamin'ity androany ity dia makasitraka anao foana manaraka dia azadiny ny mizara raha ohatra ka nanampy anao ilay izy mba ahitany namanao izay tia ny teny anglisy ihany koa dia amanaraka indray. Goodbye.